Heritaona nitady asa teto Antananarivo tsy voaray tena tsy nisy nandray nandeha fasako CV daholo nandeha tongotra eraka Antananarivo midéposer dossier satria nany frébus ary tsy nanana fa satria ka tamin'ny andron'ny Covid zany resahanao zany fahalalako an'izany Covid zany ny anahy manokana zao tamin'io za mbola piasa tamin'io mafimafy fa ianao zany efa nanomboka anandra raha indray nefa tamin'izany dia ohatrany ahoana ny fomba famoronana business ao anatin'ny tontolon'ny kirakira mifaneraseraman'olona tamin'ny andron'ny Covid nefa zavatra tsy azo atao zany ao anatin'ny fiainana tsy maintsy misy foana ny atao hoe problème. Covid aloha zany nisy tamin'iny ary tsy prévu za hoe andeha anangana glady taotra tamin'ny 2020 tsy tao anatin'ny programmako zany fa tao amin'ilay toerana niasako satria araka n'ilay lazaiko teo aloha hoe niala avy any Antsirabe nandeha nitady asa taty Antananarivo dia niasa taty Antananarivo tany Tamatavy aloha zay vao naketo Antananarivo. Heritaona nitady asa teto Antananarivo tsy voaray tena tsy nisy nandray nandeha fasako CV daholo nandeha tongotra eraka Antananarivo midéposer dossier satria nany frébus ary tsy nanana. Ina moa le domaine tamin'izay? Le domaine nisy anao tamin'izay? Coiffure et esthétique. Esthéticienne zany sady coiffeuse tamin'izany. Manamboatra CV betsaka teneniko ty satria betsaka ny ankizy raha vao any anatin'ny coiffure sy ny esthétique ary zareo tsisy mandefa CV fa hoe za coiffeuse sao dia mitady mpiasanareo. Tamin'izany zany efa te hiditra lalina ao anatin'ny hoe professionnel en plus hoe hiakatra aty amin'ny capitale ianao tsy maintsy mandefa CV. Nandeha za nandefa CV mandeha any amina cyber reny dia na ampanaoviko an'ilay olona ao amin'ny cyber ny CV-ako teneniko hoe zao ny haiko reto ny anonako ny expérience-ako. Zany hoe ianao zany mila miketrika mila mikaroka fa tsy hoe rehefa tsy hainao le manao CV dia voilà dia hijanona eo ianao. Olona any amin'ny cyber no ampanaoviko CV nandeha amin'ny tetana Antananarivo mandeha tongotra mandeha tongotra ny déposer dossier any amin'izay salon hitako izay tiatiako mahafinaritra anahy. Tsy voaray teto tany Tamatavy any voaray sarotra zany hoe je vais recommencer ma vie à Tamatavy indray zany nandeha za satria zay foana hoe le coiffure no tiako atao tao anatin'io heritaona tsy niasa eo niezaka nitady asa teto Antananarivo izay hitako na barmaid ary nataoko dia nataoko daholo hatramin'ny call center fa fantatro hoe any amin'ny coiffure kay ny zavatra tiako dia iny foana ny trandrahako tany Tamatavy nahita verina avy any Tamatavy verina teto Antananarivo niasa teto. Naninona ary ny Covid nanapa-kevitra hanangana ny glady taotra tsy fananiko le izy fa zay le hoe nisy le problème anisan'ny mpiasa nasorin'ny mpampiasa anahy za tamin'io pendant ny Covid io dia nalahelo tamin'izay tena nitomany hoe za zany tena tiako ny tao tena tiako tena 2 jours nitomany bongo be masoko hoe tsy maninona madama inona kay tadiavinareo ataoko fa ho ataoko raha chiffre d'affaires afaka ataoko ohatrinona ny chiffre tadiavinareo zarina ny chiffre tsy mbola hita tratrariko io fa efa décidé efa nanapa-kevitra zareo hoe non Gladys tsy maintsy ajanona ianao dia aminahy zany nefa ny tao ohatrany hoe efa faratapony tamiko dia farany zany tsy maintsy mijanona nalahelo dia teo no niteraka ny amboboko hoe za tsy tady asa tsony fa le zavatra rehetra haiko kay lazainy fa tsy ampy ohatrany hoe tsy manandanja tao amin'ilay salon nefa haiko hitako le izy hoe efa tsara efa niezaka za hanenjika an'ity chiffre ty ho anazy maninona kay za raha enjehako anahy ty chiffre ty. Zany hoe zavatra nitranga zany ohatrany hoe tsy nahafapo andry zareo ny zavatra nataonao nefa ianao nahatsapa hoe niezaka be. Zay dia nalahelo tamin'ny voalohany za nefa ny anisany hoe ny ekipa mahatratra chiffre d'affaires be tao amin'ilay société fa ny karamako koa nefa ambony noho ny sasany dia pendant ny Covid mantsiny mihena ny client dia tsy maintsy asorina le ambony karama dia tokony nasoriny fotsiny fa tsy niteneniny hoe tsy nahafapo le izy fa ianao zany tena hoe
ny raisinao ho force le izy zay nanosika nanangana glady totra tao anatin'ny crise fa raha amin'ny normal tsy tokony anangana société entreprise ianao pendant ny période iny fa tsy maintsy dia ohatrany ahoana nanomboanao an'ilay glady taotra tamin'izay fotoan'izay mba tantarao kely anay hoe ny etapy natao zany sarotra ny mandainga fa raha ny karamako isam-bolana tsy nisy natao hoe afaka nanaovana économie zany tsy nisy sarotra ny mandainga tsy nanam-bola fa izay hoe ny io raiko io rafozako izy io rafozako taloha moa zany fa ny fandray ohatry ny mpiavana zay izy no nanampy ana nanome montant kely ino no netiko ny aingana ary iny izy ary tsy natoka io ve ozy izy avitan'izany mavita io zao vidiko raha tsy haiko 7 mètres carrés ny alehibe an'ilay studioko tamin'izay satria tao anatina studio tao Tsaralalàna efa taty Tana amin'io dia natsangana le studio avec le peu d'argent nomeny anahy iny mafy tena mafy satria le vola kely ianao nefa fa namora azy ianao efa nanana vina efa nanana vision zany hoe salon ohatraohatran'izao ny tiako zany hoe vao manomboka zavatra zany dia efa tokony misy vision claire dia na kely ary le vola nanomboka tany amin'ny produit haut de gamme zany hoe produit kely azo hitsaina amin'ny ratsan-tanana no hitanao teo amiko teo zany hoe ny olona raisiko androany vidiko androany ny olona ho raisiko rapitso vidiko rapitso ny vola azoko androany anaovako investissement rapitso zay foana ny ainako nandritra n'io fiatomboana io hatramin'ny 9 mois d'accord dia inona natonga anao hoe nanao spécialisation tao anatin'ny coloration fait nataoko salon le izy nasiako spécialité na coloration et soins capillaires reo nefany mbola bancal za tao anatiny fa tsy tena hoe spécialiste zany hoe nanaraka formation bref teto Madagasikara fa tsy ny creuser dia ny sedra olana eo ampanaovana an'le izy dia tsy manana vahaolana za dia teo zany ozy izy hoe bon tiako ty inona ary ny tokony ataoko ahafahako mandroso kokoa raha ity zavatra ty ny tiako ny formation teto nefa basique daholo tsy misy micreuser an'le zavatra le problème ho hitan'ny olona tsirairay pendant et après la coloration teo nanomboka niezaka zany hoe aleo zany tena misoforme maka spécialité amin'ity zavatra ity satria tamin'ny moment io mbola coiffeuse coloriste ozy izy fa za tsy mbola nanana diplôme ana coloriste tsy amin'izany coloriste ny fiteny anazy coloriste ny olona manana spécialité amina coloration d'accord tsy nanana diplôme fa nanao niezaka tamin'ny autodidacte teny sy les formations kely hitako teto Tanindrazana dia nandeha amin'izay antady nanao spécialisation an'iny tany ivelany tsy nanana moyen andanana any ivelany tamin'izany fa nanao en ligne nanao en ligne foana raha ohatra any Canada le izy ny aty maraina ny any alina dia tsy maintsy manaraka ny heure-ny zareo ny vidin'le izy en dollar en euro zany hoe vola be le izy aty amintsika en gros zany natonga naka spécialité dia ahafahako misedra ny olana eo amin'ny prestation zay ho ataoko